politika sy fikambanana misa 20 no mandrafitra ny RMDM Toamasina. 7 andro any Amponja, marary mafy mila fitsaboana ivelan'ny fonja ireo Limersia. Faritra Andranovory Ambolokandrina, tsy nisy pompin-drano hatramin'izay, lava-drano no mamatsy. Karakory jiaby atsika ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity fotoana ny vaovao indray izao araka ny efa hitantsika teo manolotra ny arahaba ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa mahazatra moa dia ny tatitra mandidina ny antotanisan'ny coronavirus no entina aminao aloha anokafana izay vaovao izay. Iraina moa ny ainy ho an'ny androany. 20 kosa ny sitrana. Raha ho an'ny tranga vaovao kosa dia misy 7 izy ireo tamin'ny 1 nanaovana fitiliana. Mitsinjara toy izao ny faritra nahitana ireo tranga vaovao ireo. 3 teto Analamanga, 5 Vakinankaratra, 2 Bongolava, 5 Alotra Mangoro, 1 Matsiatrambony, 4 Moromania, 9 Vatovavy Fitovinany, 5 Sofia, 5 Diana, 2 Tanenosy, 7 Taomenabe. Misa 7 kosa ny anatin'ny forme grave. Raha ny fitambaran'ny fitiliana vita hatramin'ny omaly dia mitotaly 737 alina ny PCR, raha toka 550 ny vita ny Jeune Expert. Hiditra eo amin'ny politika isika hidirana amin'ny votoaty ny vaovao nisy ny tafa natao tamin'ny mpanao gazety izay nataon'ny RMDM tao Toamasina ny farany herinandro teo, voaresaka nandritra izany ny fanamafisana ny fanoherana ao Toamasina sy ny distrika manodidina. Tany an-toerana ary mitatitra izay zava-misy izay, Germain Omenjanahary sy Manora Andriamalala. Mahatsiaro ho voafitaky ny fitondrana ankehitriny ny poniny Toamasina. Betsaka mantsy ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny momba ity renivohim-paritany ity. Mitombo isa arak'izany ny miditra ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra ao Toamasina. Betsaka ny atoko politika izay tsy mitovy fijeran'ny fitondrana ankehitriny intsony ka dia miazakazaka zany ny mpanao politika rehetra hiditra ao anatin'ilay rodobe. Ny anjara andraikitra izay nomenanay dia anangana faritra anankitelo teny Analanjorofa, Atsinanana ary Alotra Mangoro. Tafatsangana ny Analanjorofa, anangana ny Alotra Mangoro izay kanefa na dia zany raha mbola nisy ihany koa ny distrika vao tafatsangana izay dia nanangana ny distrika Moramanga, nanangana ny distrika Vavatenina, nanangana ny distrika Soneranivongo, nanarana ny distrika Feneriva Atsinanana. Eo ihany koa izay anangana atoato makany amin'ny faritra atsimon'ny Tamatavy dia any Avatomandry, Mahanoro ary Tanambomanampotsy. Betsaka ho eo ny azakazaka satria mitondra raha-pirenena dia mandroso. Maro ny olona izay kivy amin'ny fampanantenana izay taon'ny fitondrana ankehitriny ka manosoka ny olona hiazakazaka andeha amin'ny RMDM satria ny antony tsy matoky intsony ny fitondram-panjakana ny vahoaka. Sivy no isan'ny antoko politika mivondrona ao anatin'ny RMDM Toamasina. Raha toka 20 ny fitambaran'ny antoko politika sy ny vondrona firaisamonim-pirenena ao anatin'ity vovonana ity. Rosondihy ho an'ny RMDM Toamasina any amin'ny fanoherana sy ny fanohanana ny fotokevitra ijoroan'ny RMDM nasionaly izay tarihiny Flo Marc Ravalomanana. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy androany teny anosy ny vovonany parlementera amerina ny tany tandalana teny Irana ary ny fanjakana tsara tantana. 7 ny fitambaran'ireo loholona sy deputé mandrafitra an'izany. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay. Miariary tolonvay akandrina ny fanitsaka tsara lalam-pandrenana nataon'ny gouvernemanta tamin'ny Assemblée rikambanana sy sasana teo anivon'ireo parlementaire rotonta. Mbola misy anefa ireo olona sy député izay vonina ny amerina ny tany tandalana, ny fanajana ny teny Irana sy ny fanjakana tsara tantana. Mivondrona anaty vovonana iray izy ireo. Tsy efa n'izy ireo irery anefa izany fa mila ny fiarahamientana amin'ireo olom-pirenena tsakanavaka. Voalohany indrindra moa zany izay dia noratra taratasy ho alefa amin'ny voalohany androm-panjakana rehetra
noho ny fandikan-dalàna natao tamin'ny asa nataony vomiera ikambanana isasana ny farana tamin'ny alatsinainy teo satria sapanay fa voahitsakitsaka ny lalam-pandrenana ary voahosiosy ny demokrasia sy ny état de droit eto amintsika ary zay indrindra no hitsonay ny malagasy ny olom-pirenena sy zay rehetra mahafantatra ny tsy fitezany zavatra ohatr' zany hiara-hisalahy aminay amerina ny tany tandalàna ny tenerana sy ny fanjakana tsara tantana de farany moa zany zay de miantso ny mpitondra fivavahana rehetra mba hitondra bavaka zao asa makadiry hiatsoro amin'ny kolektifa izao ifanentana anatiny aloha io no anomboana ny hetsika iasa eo anivo zay ilay sehatra misy anay zay koa zany zay satria hoaviny avako le fantenenareo de inona zany no ataonareo zay mihitsy le ataonay satria azo adinoina fa raha ohatra ka miresaky tsika hoe antenemeran-dolona antenemeram-pirenena tsy zahay ireo ihany no mpikamana ary misy firena politika samihafa be daveo anatin'ilay izy ny zany isy mbola fandresen-dahatra amin'ireo namana isatsokajy ny parlementaire ahafahana manatevina zany satria adidingeza be zany hoe famerenana indray an'izany tantandalàna sy ny demokrasia zany ary ny fanjakana tsara tantana raha matsapitsika fa voahosihosy zay dia manana diditsika zany mamerina azy zay zany ny adidinay goavana voalohany aloha eo amin'le vovonana misy anay manomboka le izy tsy vita vetivety zany ary tsy vita moramora ary tsy hoe le fanaovana zany koa de malalaka ny fanaovana an'izany fa ny sakana amin'izany tena goavana indrindra noho izany mila fahavonona mila faharesen-dahatra ary ny tena ngeza indrindra de mila fahasahina zany zavatra zany mbola voatazona eny am-ponja eny an-tanymora ireo limersia amin'izao nisy moa ny vaovao avy amin'ny fianakaviany mikasika ny toe-pahasalamany amin'izao fotoana nanatona ny fianakaviany teny ambolikandrina teny ny mpanao gazetinay androany Njavandre Mahefa sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao tebiteby sy alahelo ny ainan'ny fianakaviany ministry ny serasera teo aloha ary ireo Laurent Adjasson na ireo limersia ray volana sy tapany izao no tanàna Amponjavojomaika eny Antanimora ny tenany tsy fantatra ny fotoana hitsarana azy ny fangatahana fahafahana Vonjomaika no lava ny fitsarana foana amin'izao fotoana anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ny tenany very fanahy mbola velona ny fianakaviany araka rehefa herinareo tsy salama izy moa zany efa nisy fotoana efa elaela hatramin'izay hoe tsy nanaovany tsy nandehana tamin'ny sehatra politika zay intsony zany de efa narary izy de efa hoe efa hitsabo tena amin'izay aka retraite amin'izay sy ohatran'izany fa amin'izao zany izy tena marary migrave le izy efa ny olona nisy tension foana hatramin'izay de makamidina le izy zany any izy koa moa olona diabetika de misy fotoana zany amin'izao zany mamay miakatra be ny température de midina de tsy stable mihitsy ohatr'izay koa le tension de reraka izy zao nanafatra ny faran'izay ny teny hoe 11 kg zay no very taminazy na zay perte de poids massive be zay zany de efa mety hoe mankarary de izy koa zany efa nanavatra anay hoe raha maninina de samy daholo manamboatra saina fa efa nanao zay azo ataotsika de malahelo fa zay miandry angatahan'ireo fianakaviany araka izany ny zon'ireo limersia hitsabony tena any amin'ny hopitaly aiza moa de hoe ajanona ponja olona efa marary be ohatran'izany efa mitarina ohatran'izany fa de hoe mbola ajanona ponja fa mba mangataka zany zay mba hoe amoahana azy mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery azy mananjo izy hitsabo tena atao karangamba hoe nampamono olona azy mbola mananjo hitsabo tena rehefa marary de mba amoaka azy mba hitsabony tena fa zay zany efa matahotra sady malahelo moa efa samy manamboatra saina daholo hoe sanatria hoe zany de fatany tsisa no alainay ihany Ratsaivina dia 19 Jolay lasa teo no nahitira Amponjavojomaika ireo limersia voasaringotra tamin'ilay hetsika fitakinan'ny famohanany Berija teny Ambohipo ny 17 ny volana Jolay lasa teo ny tenany.
Mihamafana ny toedra raha eto amin'ny firenena ankehitriny na eo aza ny lafin'ny politika izany dia na eo amin'ny lafin'ny politika izany na eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy. Nitondra ny heviny mahakasika izay indrindra androany ny firaisamon'ny pirenena teny Ambatonakanga. Mbola Injavandriamahefa sy Mathieu Prince Atrano no mitatitra izay vaovao izay. Sakana iray tsy ampisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny famonoana ireo mpandraharaha malagasy. Izy ireo mantsy no antoko ny fiariana sy ny toe-karena amin'ny firenena iray. Efa midika ho tsy fananjanany zoma olona ny fanakatonana orinasa. Ary tena farany anisan'ny tsy mampandroso antsika eto dia ny resaka fiaraha-miasa. Satria mieritreritra zany ny tsirairay mahavita anazy. Ka io mihitsy misy fiaraha-miasa azo atao tsara mihitsy na ataontsika hoe eo amin'ny fitondram-panjakana na ny eo amin'ny atoko-panohatra, izany hoe resaka amin'ny fitondrana. Fa indrindrandrindra koa fitondrana ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonim-pirenena. Fa tia matetika adinontsika ihany koa dia tokony tsy anilika koa ataontsika hoe reny entreprise. Satria ao anatin'ireny entreprise ireny koa anisan'ny mamelona ny fiarahamonina sy mamelona ny ekonomia antsika ka tokony tsy hoahetika izy ireny. Ohatra hafa manamporofo ny fahaverezan'ny soatoavina sy ny tsy fananjanany zon'olombelona ny raratany farafangahana. Efa maro ireo nitondra antsikera tamin'ny fitifirana ireo kadran-tsoka tany an-toerana. Nanipika mazava ny firaisamonim-pirenena fa misy ny zoma olona azy na olona voafonja aza izy ireny. Amin'izao fotoana izao tsika raha resaka zon'olombelona misy ny atao hoe rariny sy mihitsy. Olona samy manana fijery. Raha vao miresaka famonoana olona aloha tsika dia miteny foana tsy voahaja amin'ny zon'olombelona raha vao miresaka famonoana olona. Satria ny aina anisan'ny tena zava-dehibe zany. Ka raha vao miresaka famonoana dia misy tsy fanajana zon'olombelona. Lafim-baovao hafa eo amin'ny sehatry ny serasera isan'ny sehatra réquisitionné ihany koa ny Aino Amanjery nandritra ity ame anara-pahasalamana ity. Isan'ireo mizaka ny vokatry ny fihiboana araka izany ireo Aino Amanjery sy ny mpanao gazety. Manana ny heviny manoloana izay indrindra ny avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety izay naneho ny heviny androany teny talata maty. Mirado Rabenjamina sy Andra Kotomalala. Efa manomboka miverina amin'ny avokoa amin'izao ny fiainana ankapobeny. Miandry ny iverenan'ny asa sy ny fiainan'ny orinasa amin'ny tahaka izany ihany koa ireo Aino Amanjery sy ireo mpanao gazety. Nanova fomba fiasa be mantsy ny réquisition izay efa ho 5 volana izao. Ny réquisition mpanao gazety aloha izay miankina amin'izay lalàna ho avoaka efa mifarana le amenam-pahasalamana farany teo. Io zay tiany io ajalony io dia mijanona, tohizany io dia mitohy. Fa ao anatin'izay misy sehatr'asa mahamay. Anisan'izany sika mpanao gazety. Sika mpanao gazety hatreto ohatrany tsy misy mpijery mihitsy. Indrindrindra zany ny fitondram-panjakana. Sika nefa réquisitionné sady marefo koa ankoatran'izay. Tsy misy mijery. Ny asantsika simba mihitsy amin'ny confinement na dia voatery tsy maintsy miasa aritsika. Ka dia andrasana izay fanapa-kevitra ny mpitondra na ho atsahatra amin'izay ny maha-réquisitionné ny mpanao gazety na atsahatra amin'izay koa ilay amena ara-pahasalamana. Satria ny fiainana ankapobeny amin'ny andavanandro efa miverina amin'ny lohany. Ny fiara-pitateram-bahoaka, ny zotra nasionaly efa miverina amin'ny lohany. Dikan'izany ny lalàna avokoa ny mamaritra ireo sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Fa iza moa anefa ny mamaritra izany lalàna izany. Tokony miverina fiainana malalaka indray isika ohatra ny tany aloha. Kanefa misy antony politika ihany koa mety mahazahoany ny fitondram-panjakana tombony ny fametrahana an'ilay état d'urgence. Dia mazava ho azy fa efatra ny am-piandohana tsy nefa ny tsabahan'ny politika loatra ny fitantanana ny valanaretiny ity. Izay nonoana fa azo heverina fa nahitan'ny fanjakana mpitombo. Kanefa na izany aza raha ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao nampisy fitoniana azy ilay Covid. Na mariterana ny fitondrana izay enimbolana namoahana an'ireny lalàna ireny fa mivaha eo. Izay ve ny sary tranga asa samy manara-maso akaiky ny toedra raha foana tsika mitindry sika mpanao gazety. Tsy mbola nivaha ny olana eo amin'ny fitsinjarana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Anisany nahitana olana ohatra tamin'ny androany ny tao amin'ny fokotany tao Anosivavaka sy ny fokotany Mahabo teny Andorany fotsy. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarynirina no mitatitra ny andindin'izay.
Efa betsaka ny fitarainana voaray mikasika ny fanampinana hozarain'ny fanjakana. Efa betsaka ihany koa anefa ny fampanantenana avy amin'ny fanjakana mahana azy izay. Hatramin'ny androany aloha tsy mbola mety nivany olana, mbola betsaka ireo fokotany sy mponina mitaraina. Isan'izany izao ireto mponina eto amin'ny fokotany anosy vavaka ireto. Mba angatanay amin'ilay mpitondra fanjakana mba hijery anay akaiky satria zay reo tsy anisany mihitsy. Na inona tsy anisany. Manaklema le olona. Nefa za miteny zao olona handikape zao miteny aminareo eto zao. Nefa dia aseny zareo mandeha makary amin'ny firaisana mandeha ary amin'ny anona tsy misy vokany. Ohatrany anay zao eny amin'ny fokotany le lohatsikadonay. Raisy foana ny anaranay, aiza ny karapanondra ay ny anarana. Fanisambahoaka. Fanisambahoaka. Hatramin'ny etombohany ity zany ka hatramin'izao. Tsisy anay mihitsy ao na le mahazo nefany magaga mbola mahazo ihany. Dia le 750 hoe alaina any amin'ny épicerie tsy nahazo zay. Zao tonga ny vary mbola tsy nahazo zay. Dia tsy hoe ahoana hoe inona ny tiany zareo atao. Izany taratasy foana zany tsy nahazo mihitsy na mahay frary. Raha ohatra hoe le CV reny dia tonga mipenipenina miantsana ohatra mihitsy. Efa hatramin'ny omaly ihany koa ireto mponina eto Mahabo Andoharany fotsy ireto no teny amin'ny komina ny taraina fa mbola maro amin'izy ireo no tsy nisitraka ny fanampiana. Tena hoe ny alahelo dia izao. Za zany atao efa amin'ny 70 taona. Dia nisy ny fihetsoana teny Andorany fotsy teny zany dia tsy nahaino zany zay. Tsy nahazo zany tamin'ilay vary tamin'ny voalohany asa na 520 kilao iny na piriny. Tao aoriana vao nahaino an'izay zavatra zay. Tonga indray mifandrony. Nisy nanao fanomezana kasibosy. Zay no mahazo ny asany vavanay ihany zany nitapena ny loto amin'iny. Tonga indray mifandrony. Nandeha ny vola rahetsy tsy nahazo anay. Nandeha indray zay nanao réclamation teny Andorany fotsy. Vezivezy nakaty Mahabo, vezivezy nakany Andorany fotsy. Satria tsy maintsy asiana ny tampo amin'ny fokotany Mahabo le zavatra. Tsy nisy nahazo ihany indray tamin'ity fandrony ity. Eritrereto hoe makany fokotany zay fa hoe any tonga eny amin'ny fokotany indray zay nana aloha makeny amin'ny commune nandeha ny voalohany nanao réclamation zay nalaina ny taratasiny sy ny avina tsara mbola tsisy valiny hatramin'izao fa nahazo ihany nefa nahazo. Eo amin'izay sosialy izay hatrany famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina nandeha nitsidika ny toerana anakeny Andranovory Ambolokandrina teny ny mpanao gazetinay androany nanadiady ny olan'ny rano izay mampitaraina ny mponina. Ravirazafi Mahenina sy Mathieu Princino mitatitra ny vaovao. Eto amin'ny sekteur Andranovory Ambolokandrina voatery miaina amin'ny lavadrano ny mponina noho ny tsy fisian'ny paompin-drano hatramin'izay. Olana lehibe anefa ny lavadrano satria tsy maintsy mbola diovina ny rano avy ao vao asotroana. Tsy ny rehetra anefa no manana fahefa-mividy manao izany. Tsisy pompo mihitsy ety fa resaka lavadrano misy ety zany dia misy manana fa raha ohatranay zao zay tsy manana. Zay mpanofa trano eto. Dia mipompo zay mba miangavy amin'ny mpianatra Anjiridimy satria misy fianakaviana ihany dia mba misy namanamana dia amin'ireny mba miangavy mba miarano zahay. Drano tena tsisy rano madio aloha hatreto tsisy popy. Lavadrano fotsiny iny amboamboarina atao rano madio mba mangataka zany mba tokony hisy popy. Rano fisotro madio avy amin'ny Jirama zany tsisy fisitrana ohatra n'ity quartier faritra misy anay ity zany vitsivitsy ny olona tsisy borne fontaine ity zao dia miaina amin'le lavadrano. Tokony efa hisy popy taloha zany fa tsisy manome toerana le olona. Dia party any amin'ny cité des profs zao misy, any amin'ny cité Analamanga misy aty amin'ny cité Analamanga aty zao misy. Sara mba be mbahoaka ny vahoaka madinika dia misotro amin'le lavadrano sy misy mba mahatakatra hoe vidiana sirop mba atao anatiny. Misy dia mandeha fotsiny amin'izao satria sahirana moa le olona na nividianana sirop raha tsisy fa dia sotroina fotsiny araka izay ianao. Tsy ny Andranovory Ambolokandrina ihany nefa no mijaly rano raha nitsidika ny pejy Facebook ny Jirama ofisialy izahay betsaka no mitaraina mahakasika izany. Izahay mpanotokana Ambatomaro efa tsy mandeha ny rano raha tsy amin'ny 9 ora alina atao anatin'ny 9 volana dia izao atao anatin'ny 3 andro dia tsy nisy rano na iray koty aza. Inona ny olana? Tsy voavavy io olana io ho ny olona iray. Aiza ny rano miverina izany mba nisany ve ny ety Ambomahity tsy somanandrarany hatramin'izao aloha dia tsy nisy na iray mitete aza. Jirama efatra amin'ny talata izao no tapaka ny ranonay ety Andresoro ahony izany no anasana tanana amin'izao corona izao.
tsara jereny jiramany rano somavy masoandro manodidina ny mahatony fa tapaka nanomboka amin'ny fito maraina hatramin'ny enora ariva isan'andro nandritra ny 5 taona izay 5 taona tompoko lasy tompoko vavy afaka marininareo izany amin'ny fidinanareo sur terrain le rano ety hitosy mba jereo ry jirama ho an'ny hafa sombiny ihany ireo amin'ny fitarainam-ponina no tsy fisin-drano tsy tafiditra ao anatin'izany iresaka jiro izay tapaka lava ihany koa mety olana misy eo amin'ny tale jeneraly ny jiramasy ny filakevim-pitantanana avy anefa no mahatonga izany betsaka amin'ireo olona nefa no antaonany maro tsy nanana rano ny mba misy pompe indray to amin'ny filafilaina ny fandehanana izany ho an'ny faritra hafa feno ny fitarainana saingy ny vahaolana tsy misy mivaingana ny ady antranony mpitarika ao amin'ny jirama no to mameno ny vaovao. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena hatramin'ny nisian'ny Covid-19 maneran-tany dia tsy mitsaha mitotongana ny vidin'ny baril ny petrol tsy mihetsika kosa ny teto Madagasikara. Inona no anton'izay? Jessica Miray no mitatitra izay fanadihadiana izay eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny anaranariny iriny. Krizy nateraky ny Covid-19 ny toe-karena maneran-tany io. Isan'ny ela sibatra tamin'izany ny vidin'ny baril ny petrol. Efa nidina hatramin'ny ambany aotra ny baril ny petrol tany Etazonia ny volana mety eo. Tsy nietsika kosa ny teto amintsika hatramin'ny androany. Antondro no mahatonga izany. I Madagasikara tsy manafatra brut intsony fa manafatra an'ilay petrol mihitsy efa rafiny. Zany hoe raha anafatra essence tsika dia essence no alaina. Raha manafatra gazole tsika dia gazole, manafatra petrol tsika dia petrol. Izany rehetrarehetra zany noho ny tsy fananantsika an'ilay rafiny dia miteraka fitombon'ny vola lanina amin'ny fidianantsika n'ilay petrol rafiny. Ny lafin'ny faharoa indray dia ilay lafiny ato anatiny. Ny fanjakana dia nanao fifanarana tamin'ireo kompania petroliera ireo. Zany hoe ny fanaraka ny fanjakana fa raha sanatriny zany miakatra tampoka ny vidin'ny petrol dia anjaran'ny fanjakana no mameno ilay gap manoloana an'ireo kompania petroliera. Fa raha mifanohitra amin'izay kosa ny misy dia mahazo vahana ireo kompania petroliera ireo. Aorian'ny krizin'ny Covid-19 mbola ina ny ofiakala ny vidin'ny petrol eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa raha ohatra ka tena mifarana tokoa ilay Covid zany hoe hiazakazaka ny famokarana ny petrol, hetsika amin'izay ny aktivité économique mondiale rehetrarehetra manahirana manana tahotra izay ny ekara ny vidin'ny petrol eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hatrany amin'ny 7 dolara any ny baril anankiray. Izay zavatra izay raha sanatria tonga amintsika dia anahirana ny mety fahasahiranan'ny Madagasikara amin'izay fotoana izay araka ilay fanazavana teo aloha fa dia ho sahirantsika hividin'io petrol io. Izay mampatahotra be amin'ity tsenan'ity petrol ity amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa raha ny anatiny aloha raha ny fijery anazy noho io ilay fifanarahana amin'ireo kompania petroliera ireo mety ho voatazona ny vidin'ilay anatiny fa dia ilay fanjakana antsika ho sahirana lava ihany. Tsy misy afa-tsy ny fananany Madagasikara ny orinasa mpanadio na ny rafinery ihany no vahaolana maharitra ahafahana manafatra petrol afaka diovina amin'ny vidiny mirary kokoa. Tokony ny fanjakana malagasy ihany koa araka izany no manafatra ny petrol ho hatrany ny fanazavana. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana mandidina ny fanadinana mpanjakana CEPE izay notanterahana tamin'ny talata lasa teo ao anatin'ny fandaminana tanteraka ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana ary dia miankina amin'izay no mety hivoahana izany valim-panadinana izany. Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatitra ny andindin'izay. Voatapitra ny fanadinana CEPE ny talata lasa teo dia efa nirosa tamin'ny fitsarana ireo lazahady na ny mpitsara nanomboka ny alarobia androany alakamisy saika efa miroso amin'ny transcription na ny fandikana noty ao anaty solosaina ireo ivitoeram-panadinana rehetra na natanterana izay fanadinana CEPE izay. Miankina fahavitana izany kosa ny ivoan'ny fanadinana ho lehibe ny sisy koa ho an'ny farim-piadidiana ny Tananarivo renivohitra raha natsoina tamin'ny alalany Antso Antarobia. Nambarany ihany koa fa mety ny alatsinainy ho avy izao fa raha fahatarana na amin'ny farany herinandro ivoaka ny valim-panadinana atsivona faraky ambin'polo sy efajato sy 2,7 sy 1 hetsy nisy areo mpiadina teto Antananarivo raha 5,7 sy efajato sy 4,5 alina kosa ireo niatrika ny fanadinana CEPE tany Antsiranana. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany efa manomboka hita eny an-tsena ireo fitaovan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Mbola mahalana nefa ny fanjifana izany raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Nanao fanadihadiana manodidina izay indrindra androany Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Mamela taketra ho an'ny tokantrano ankehitriny ny Covid-19 anisa mizaka ny voka ny voalohany tontolo ny fanabeazana izay ny totongana tsy voaja araka ny tokony ho izy ihany koa ny programa mpampianarana rehetra toy ny fidiran'ny mpianatra. Ka ny fidiran'ny mpianatra range mbola tsy fantatra hoe roviny
dia tsy mbola miomana an'izay mihitsy ahako. Miomana aloha efa miomana fa le etomanana mihitsy mbola tsy ahafahana manao izay amin'ity fiainana sarotra noho ny aretina. Raha ny omanana aloha zao a fidiran'ny mpianatra mbola tsy fantatra rovinina fanjakana mbola tsy niteny daty. Dia ny fiomanana tsy maintsy apetraka foana hoe ankizy zaza mbola mianatra dia tsy maintsy atao izay fidiran'ny mianatra na fotoana ahoana na fotoana ahoana. Misalasala ray aman-dreny nividy ny fitaovam-pianatra raha oharina tamin'ny taon-dasa nefa ny volana aogositra no efa mirohatra manangona tsikelikely izy ireo ho an'ny mpivarotra tsy netana rehetra no vaovao fa misy ambiny tamin'ny herintaona no amidy. Ny mpianatra libre zao no tena mividy dia mitondra liste. Ny anazy ireo entana mbola tamin'ny herintaona mbola tsy naka entana mihitsy ohatra ny resaka kahier ihany nalaiko nefa ny kahier tsy nisonitra mihitsy 50 000 dia 60 000. Kahier aloha mbola tsy dia misy mpividy. Resaka fitoana ohatrany hoe ireo dia resaka anaovan'ny olona CP sy ny BPC sy ny baka zany aloha zany fa ny kahier amin'ny paquet zany mbola tsisy mpividy. Efa ny kahier amin'ny paquet fa somary mena zany ny vidiny. Eo mbola tsy mitsahatra ny resabe momba ny CVO hatramin'izao. Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny ray aman-drenin'ny mpianatra tao Toamasina. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra an'izay. Miverina amin'ny fiainany andavanandro tanteraka ny poniny Tomasina amin'izao fotoana izao. Na ny fanaovana masika aza dia efa vitsy no manao izany. Raha tsy ahivina nefa dia ity reny vohim-paritany ity no isan'ny faritra mena ho an'ny coronavirus voalohany indrindra. Na be resaka ny CVO nandritra ity vanim-potoana ity indrindra fa tany Tomasina ary mbola mitohy izany amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha dia mandainga ny fanjakana, mandainga ny président république, manao tsinitsinina vahoaka ny président république. Zay zahay nanambara teto fa ny CVO tsy masitrana ny vahoaka. CVO tsy tadiavam-bola io. Zay ny tsipaka ny fanomezana CVO ny zanakanay teto Tamatavy. Zay nanao an'izany voalohany. Raha ny fanazavana hatrany dia nisy ny fikambanana mpitsabo izay nanjorony ireo ray aman-dreny ireto mba andray an-tanana ny fitsaboana izay olona hita fa marary tany antoerana, indrindra fa nandritra ny fiparitany aretina tao Tomasina. Anisany niparitaka tao anatin'ny tambazotra tserasera omaly ny horonan-tsara ny renim-pianakaviana iray izay nitaraina momba ny fomba fitsaboana sy ny fandoavam-bola miopapana ao amin'ny hopitaly manara-penitra any Antsiranana. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala no mitatitra an'izay vaovao izay. Renim-pianakaviana iray no nijory vavolombelona avy any Antsiranana omaly. Namony ainy ny reniny vokatry ny tandrevaka sy ny tsy firarahina nataony teo anivon'ny hopitaly manara-penitra ny atoerana. Notsindrin'ity renim-pianakaviana ity tao amin'izao fitsoroana vavolombelona izao ny kolikoly izay nanjaka tanteraka nandritra ny fotoana nitsaboana ny reniny tao amin'ny hopitalim-panjakana io. Malahelo tegna malahelo amin'ilay fitondragna ny an'ity zay natrenitreky amin'ny fitiavagnanao président Andry Rajoely, reniko natrenitreky amin'ny fitiavagnanao président Andry Rajoely. Ny an'ity kolikoly ny amin'ny manara-penitra hato nagnadary olo fa misaoty la fenêtre Antsiranana ato fahavalo rô agnatin'ny manara-penitra ty. Raha mila he manara-penitra ty mila reglena koragnany manara-penitra ny Madagasikara eto Antsiranana. Mamako nidriky l'hôpitaly tsy nijirendrô tsy nizahandrô ndraiky ziska andra marandraigny 8 heures rô midriky ao nagnamia ordonnance ni udin corona wiro a 3,500,000 loanavy udingi mama kusina tonro udini ravendro udingi jabi iskarek nangala udu tamni andran tineni mama kumati zama la helu dzere vankeki eto Antsiranana fa eto tsisy raha mety eto tsisy raha kulikuli maresaka ndreky anao mivolagna ihany president ihany fa kabarony corona ty tsy magnefa tsisy raha misy aody ino aody agnatin'ny manara-penitra ho nino mamako maty body tsy nataondrô oxygène ni normal regny karaha geste amin'ny télé hoe boaka misokisoko oxygène baka tsy haiko baka fanampiagna baka ia nagnino tsy natao amin'ny reniko.
Hoany amin'ny Ambatondrazaka isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity velotaraina ireo tantsa ao antoerana manoloana ny zava-misy amin'izao miantraika any amin'ny fambolena manko ny fahantrana lalina mahazo azy ireo ny Rendrenarivony Asinandriamalala Tahiriniana Ranarinirin. Matsaro tena ho toy ny Zazakamboty tsy misy mpiankehitriny ireo tantsaha ao anatin'ny fokotanin'ny Betilo commune ambanivohitra Ambandrika. Misedra olana izy ireo noho ny fidangany ny vidiny ireo kojakoja ilaina anatsarana ny tontolona ny fambolena. Ankoatr'izay manao ny ataony ihany koa ny fitsiko ny bibikely mpanimba amin'ny voly toy ny lolokely izay mbola tsy ahitapana fody hatramin'izao. Zezika vidina lafo vidiny zavatra midiny efa amin'io tsy haiko na ty zavatra misy kolora misy ty tsisy raha manjary nefa zezika vidina lafo. Le zavatra nefa zavatra fa mahazatra an'le tantsaha le fambolena dia tsy maintsy manao foana na manahoana na inona fatiantoko na inona fatiantoko fa le izy moa zavatra fa mahazatra le fambolena dia tsy afaka manotra. Ny resaka olana be eto amin'ny loha zany dia ny fanafody eto amin'izao dia mbola tsy hita mihitsy fanafany. Ary tena mampitotra fahaizana fambolena eto mihitsy io lolo. Fambolena voatabia sy tsaramaso aloha dia atonontonony ihany le vokatra. Ary sy ho tsara mihitsy nefa ny tsena ratsy ety aminay ety amin'izao. Dia mpiantoko zany reny tena mamely mafy aminay. Tena mora mihitsy le vidiny entanay nefa vidiny vary nefa lafo dia lafo ilitsy azy vidiny. Aty amin'ny tantsaha famboly ety zao efa mividy dimanjato mahery ny kapoaka amin'ny vary. Loatra eto fa mbola tsy lara-pamena ho an'ity fitondram-panjakana ity ny ijery sy anampy ny tantsaha eto Madagasikara. Mampikaikaiky ny vahoaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ao Ambatondrazaka ao amin'izao mbola iny Rendrenarivony hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Indroa isan-kerinandro no ahenoana ny fanafian-jiolahy ao anatin'ny tanàna Betilo. Ireo mpivarotra enta madinika no lasibatra matetika amin'izany. Manao antsoavo amin'ny tompondraikitra maefa ny sefokotany ao an-toerana Andriamatoa Zozo. Tato ato zany dia saika nisy fanafian-dalo. Dia ireo olona zay hita zany fa manam-bola dia tafian-dalo indrindra mpivarotra eto aminay zany dia mandrindrira ananjy andro manalina amin'ny fanafiana zay ataon'ny dalo. Io zany ny taraina anay aminareo manam-pahefana hoe tokony averina ireny opération ireny sady ny zatra mampalahelo zany zava hita zany aty amin'ny faritra aty ambanivohitra indrindra zay fokotany samborina le dalo. Dia rehefa tonga ao le dalo tazomina any 3 andro 4 andro ray volana farafatarany afaka herinandro ity dia mitranga le acte. Ohatra zao sala misamborana ny reny ambody tafana reny teto Betilo koa nisy ny samborana nafahana reny olona reny mipotra le acte zany tsisy herinandro avy dia efa mipotra le acte. Dia zay zany aminay président fokotany zany dia mangataka amin'ny fanjakana mihitsy hoe rehefa voasambotra reny olona reny ka nahitana pirofo dia tokony tsy ho averina aty amin'ny fiarahamonina satria le olona zany aty zany zao dia efa miniginika ary mety hiverina mihitsy ny fitsaram-bahoaka satria mafy loatra ny mahazo anay aty ambanivohitra. Vaovao sy maresaka iraisam-pirenena entina aminao ato anatin'ity angom-baovao ity ny vaovao farany momba ilay mpilalao baolina kitra fanta-daza i Neymar. Asin'Andriamalala sy Manor'Andriamalala no mitatitra an'izay. Ny paritaka tao anatin'ny tambajotra tserasera nanomboka omaly alina fa voan'ny coronavirus ireo mpilalao malaza eo amin'ny sehatra ny baolina kitra dia tsy iza izany fa i Neymar sy Di Maria. Namafisin'ny Le Parisien izany vaovaon'ny izany izay nanamarina ity vaovaonanay trampity baolina kitra ity. Mampanahy ireo mpanara-baovao mifatraikany ity vananaretina ity ho an'ireo mpilalao ireo indrindra ho an'ireo mpanaraka ny ekipa amin'ny Paris Saint-Germain. Efa andalam-panaovam-pitiliana avokoa ireo mpilalao ao amin'ity ekipa matanjaka ity ka andrasana ny toy ny valin'ny fitiliana sy ny vaovao mikasika ny toe-pahasalamana ireo mpilalao malaza ireo. Tsika namarana ny vaovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray.